mampiasa oaza sinambe famamikio sy tenirikony eo amina ifanindrina anatonako anao iza dia mbola ampifaliana indray no iarabananao mpiaino ajaina amin'izao fotoana izao tafaraka isika amin'ity fotoana ity hiaraka hitady ny tavan'andriamanitra ny mpanolotra ny fandaharana moa dia iany sy lalao ihany izay mpiara-miazakazaka amin'ny tompo aminao anioa ny fandaharana dia iopana amin'ny tenin'andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7:10 dia ny andininy fa 7:10 vakitsika amin'ny anaran'ny tompo Korintianina voalohany toko 7:10 andininy fa 7:10 ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo iaraka ivavaka isika Andriamanitra rainay misaotra anao izahay raha afaka manantona pahalalahana indray ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao izao takariva izao misaotra satria fahasoavana avy aminao zany misaotra Andriamanitra ray no ny fitantananao anay tamin'iny andro lasa iny raha mifanao fotoana izahay amin'ny alalan'ny onjapeo iaraka iombom-bavaka dia miandry ny fitarian'ny fanahinao masina izahay fantatray fa miaraka aminay ianao dia hanandratra ny anaranao zay dia hanome voninahitra ny anaranao misaotra Andriamanitra ny amin'ny fanatrehanao mba hoanitra ankasitrahanao anie ny vavaka izay asandratra ianao ho voninahitra ny anaranao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay amen araka izany dia mizara telo ny fandaharana androany ny voalohany dia miopana amin'ilay teny hoe finoana ilay teny vakitsika teo moa hoe ankehitriny dia reto telo reto no mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana ka ny tapany voalohany dia iopana amin'ny teny hoe finoana ny tapany faharoa iopana amin'ny teny hoe fanantenana ary ny fahatelo farany dia ilay teny hoe fitiavana ka alohan'ny idirantsika ao anatin'izay fizarana anankitelo zay dia manasanao anaraka irairay aloha isika endriavana manasanao hiaraka anokatra ny fotsika isika ifantoka amin'ilay teny hoe finoana mbola amaky tenin'Andriamanitra anankiroa ihany isika aloha ny voalohany dia amin'ny Romanina toko 10:7 koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy ny faharoa kosa dia ao amin'ny Hebreo toko 12:9 fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa
zay mazoto mitady azy. Arak'izany de zava-dehibe ny finoana. Raha tsy misy ny finoana hoy ny teniny vakitsika teo de tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra. Kanefa ny finoana de fanomezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. De hivavaka tsika mba hanana izany, handray izany ary hiaina izany ny voalohany kristianina isika izay natsoina ho amin'ny anaran'ny Tompo. Tena hiaina amin'ny finoana, hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Aorianan'izany de mba ho tonga amin'ny finoana ireo izay tsy mbola mino, na ny ankizy zany, na ny tanora izany, na lehilahy na ny vehivavy, ny olon-dehibe, na iza. Ary ihany koa mba hitoetra amin'ny finoana ireo izay efa ao anatin'izany hoe sehatry ny finoanan' Jesosy Kristy, finoana n'ilay zanak'Andriamanitra izay maty noho ny fahotantsika nefa nitsangana tamin'ny maty mba azontsika fahamarina eo anatrehan'Andriamanitra. Manasanao hanondrika ny lohanao hivavaka isika mandritra ny fotoana fohy dia ho faranoko indray zany afaka kelikely. Andriamanitra manantona anao zahay satria amin'ny finoana no anatonanay anao, amin'ny finoana no anikenay fa miaino anay ianao, manatrika anay ianao. Ny finoana ny teninao no anaovanay izany sy akatoavanay izany Andriamanitra. Ny teninao no milaza fa ianao dia misy ary mamaly soan'izay rehetra mazoto mitady anao. Ny finoana ny teninao milaza fa i Jesosy Kristy manokatra lalana ho anay mba ahafahanay miaona aminao, ahafahanay miresaka aminao. Ny finoana fa no ny teninao nampisy sy nahary zao zavatra rehetra izao. Marin'Andriamanitra fa raha ianao no manasa anay mba hoe anikenay, tsy misy fiambahambana zany teninao izany, fa marina zany teninao zany, dia indrisy fa misalasala izahay olombelona, misalasala zay eny fa na ny kristianina aza zay tena hoe natsonao nony amin'ny finoana mba hanana fifandraisana akaiky aminao, dia maro aminay no mianahana, maro aminay no misalasala. Ifonanay aminao izany Andriamanitra, ifonanay aminao zay mety hoendrika tsy finoana. Ary indrindrindrindra fa na dia miteny ihany azy zay hoe ianao le Andriamanitra nahary zao rehetra zao, dia mbola maro aminay ihany no mitodika any amin'ny zavatra noharianao ka mitady vonjy, mitady fanampiana amin'ireny zavatra noharianao reny. Raha tokony hoe ianao le mpahary ny zavatra rehetra no ho atononay. Raha ianao manasa anay hoe avia manatona ahy ianareo zay miasa fatratra sy mavesatretana, ianao Jesosy Kristy no manasa anay, dia lasany amin'ny toerakafa, lasany amin'ny vola, lasany amin'ny arena, lasany amin'ny voninahitra no hitadiavanay fitsaharana, kanefa tsy manome anay fitsaharana, tsy manome anay fiadanana ireny rehetra ireny. Mivavaka ataonay amin'izao fotoana izao dia ianao ilay Andriamanitra zay tompony finoana, ilay Andriamanitra zay mpanefa ny finoana no angatanay amangy ny fonay, amangy ny fonay malagasy, amangy ny fon'ny ankizy, amangy ny fon'ny tanora, amangy ny fon'ny lehilahy sy ny vehivavy, ka tsy amelanay hitoetra foana, tsy amelanay ho varim-bariana raha tsy tonga amin'ny hoe finoana an' Jesosy Kristy izahay, finoana sy fanekena fa marina ny tenin'Andriamanitra. Mivavaka ho an'izany zay Andriamanitra satria izany ihany ny lalana tokana azonay famonjena. Raha nilaza ianao Jesosy Kristy hoe ianao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, dia izay no lalana tokana ahafahanay mifanerasera amin'ny ray, ary tsy misy fomba hafa. Dia izany mampatonga anay Andriamanitra hivavaka mba hakafaka lalina ao anatin'ny fonay ene, izany finoana ny teninao zany, tsy finoana zavatra hafa, tsy finoana ampifangarogaroana zavatra hafa Tompo, fa finoana madio, tsotra, tahaka ny an'ny zaza, mino sy matoky ny tenin'ny rainy zay marina ary azo ianteherana. Izany Tompo no angatahanay satria ny teninao zay nilaza taminay teo fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azonay sitraka amin'Andriamanitra, tsy misy zavatra hafa azonay atao mba azonay sitraka aminao Andriamanitra. Tsy ny amin'ny fanomezana ataonay, tsy ny amin'ny asa soa ataonay, tsy ny amin'ny fezahanay anao zavatra maro izao na izatsy, fa amin'ny finoana anao, amin'ny finoana ny asam-pamonjena zay nataony Jesosy Kristy, amin'ny finoana ny fahamarinan'ny teninao. Mazava ho azy Tompo fa angatahanay
amin'ny anaran' jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Hiditra eo amin'ny tapany faharoa amin'ny izao vavaka izao sika, vavaka fangatahana fanantenana. Arak'le ilay teny makinantsika tamin'ny voalohany, ary ankehitriny dia reto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Dia angataka sika zany mba hitoetra ao anatin'izany fanantenana izany. Angataka amin'Andriamanitra sika mba tsy ho fanantenana pokaty no eritreretintsika, fa fanantenana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Hitarihana amin'izany vavaka amin'izao tapany faharoa izao dia manasanao misy andiny soratra masina roa reto iarahantsika mamaky. Taratasin'ny Paoly ho an'ny Romanina, toko 12, andiny 12, izay manasantsika mampirisika antsika mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Teny andiny soratra masina faharoa dia taratasin'ny Paoly ho an'ny Titosy, toko 2, andiny 1 ka hatramin'ny 17. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika andà izay toepana tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toepana araka an'Andriamanitra amin'izao fiaina ankehitriny izao. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Arak'izany teny saotra masina izany dia hivavaka sika, angataka mba hanana fanantenana amin'Andriamanitra. Vavaka manginy sika dia ho faranako fitariam-bavaka. Mbola hiaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, saotranao izay satria afaka manandratra izao vavaka izao amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana marina, fa Andriamanitra mihaino vavaka sy mamaly vavaka ianao. Araka ny fanasana nataony apôstôly Paoly dia te hifaly amin'ny fanantenana izahay, te hifaly izay satria manantena anao Jesosy Kristy. Efa namangy anay ianao, nosokafanao ny masom-panahinay indray andro, ka takatray noho ny fahasoavanao ny asa fanavotana lehibe izay nitanterahanao tao anatin'ny fankatoavana indray. Dia ny nanolotra ny ainao Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, hitondra ny fahotanay, hitondra ny fahotako. Dia misaotra satria ny fanantenako dia miorina ao amin'ny teninao, ao amin'izany asa fanavotana izay nitanterahanao izany, ka afaka mifaly ao anatin'ny fanantenana aho, afaka mifaly ao amin'ny fanantenana izahay. Tsy miafina aminao Andriamanitra mandalo aty anatin'ny sainay indraindray hoe tena tsy misy fanantenana intsony. Rehefa mijery amin'ny mason'olombelona indraindray ny toe-javamisy, mety any tokantrano izany, mety any amin'ny toeram-piasana, na ny zavamisy eto amin'ny firenena, mety any amin'ny sehatry ny fanompona ihany koa azy, dia indraindray izay very fanantenana dia ifonana aminao Tompo ny fahakiviana, ny tsy fahampiana finoana, ny tsy fananana fanantenana, kanefa ny teninao dia manasanay ho amin'izany ary faly amin'ny fanantenana. Vavaka izay mba hiandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitra ao Andriamanitra lehibe sady mpamonjy anay dia Jesosy Kristy, mba hifaly ao anatin'izany izay ary hiandry ny fanantenana, izany fanantenana izany izahay. Eny Andriamanitra ao anatin'ny olana izao tontolo izao, anatin'izay mety adi-tsaina na fahasarotan'ny fiainana, dia mety mahatsiaro very fanantenana izahay indraindray. Nefa Tompo ao aminao izahay dia azo antoka fa tsy ho diso fanantenana. Mangataka izay noho ny fahasoavanao dia ampitomboinao aty anatinay izany fanantenananao marina izany, ka hiandry attente active amin'izany fanantenana izany izay satria azo antoka ny fisehoan'ny voninahitra ao Andriamanitra lehibe dia amin'ny Jesosy Kristy izany. Dia mankasitraka Tompo malalo satria afaka mamelatra ny aty anatin'ny fonay eo aminao izay, mahazo antoka fa mihaino vavaka ianao, mamaly vavaka ianao. Tanterao ny zavatra tianao atao eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny fiainan'ity firenena ity, ka hiaina ao anatin'ny fanantenana izahay satria tenao milaza fa
efa mitoetra ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana. Manome voninahitra anao zay Andriamanitra ary misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ary amin'izao tapany farany izao dia mbola hiaraka ihanytsika araka an'ilay teny tao amin'ny Korintianina voalohany toko 13:7 nivakitsika tany am-piandohana manao hoe rekehitriny dia reto telo reto no mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Araka izany dia afantotsika amin'ny fitiavana izany zao antombavaka izao dia ten'Andriamanitra ihany koa anankiroa no vakitsika. Ny voalohany dia ilay ao amin'ny Matio toko 12:10 ka hatramin'ny 7 ary ny anankiray tamin'ireo zay niresaka teo zany ny fariseo zay mpahay lalàna nanontany nakafanahy an Jesosy Kristy ka nanao hoe mpampianatra ny didy manao ahoana moa ny lehibe amin'ny lalàna dia hoy Jesosy taminy tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra izany ny didy lehibe sady voalohany ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao izany didy roa izany no hiatona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ary ny andinitsotra masina faharoa kosa dia izay tentsika eo amin'ny Jaona voalohany toko 4:7-9 ry malala aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana azay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia ny fitiavana. Rahantsika mahalala ry havana fa voasedra tokoa ny fitiavana amin'izao vaninandro izao indrindra ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao na ny fankatiavan'ny mpivady zany na ny fankatiavan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany na ny fankatiavan'ny mpiara-miasa zany ny mpifanolo-bodirindrina izany na ny eto amin'ny firenena zay hitantsika ny zavatra misy na ny ao am-piangonana ihany koa aza ny ireo zay samy zanak'Andriamanitra nefa tsy voatery tena hoe miaina ao anatin'ny fitiavana ary indrindraindrindra ilay fitiavana an'Andriamanitra lasa mirona any amin'ny tahotra mirona any amin'ny zavatra hitan'ny maso mirona any amin'ny zavatra hoe ahoana no ambadiko izao zavatra iseho zao lasa any no irona ny fon'ny olona nefa ilay didy lehibe dia hoe tiava an Jehovah Andriamanitra ao izay ny didy voalohany amin'ny fonao rehetra amin'ny fanahinao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny herinao rehetra ary ny faharoa Jesosy tiava ny namanao tahaka ny tenao dia hivavaka isika mba tena hoe irehitra iredareda ao anatin'ny foniny ao anatin'ny fotsika izany ny fitiavana zany dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ianao lay Andriamanitra zay fitiavana ianao mihitsy no fitiavana tsy hoe manana fitiavana ianao ka manome anay fitiavana fa ianao ny loharanony fitiavana ianao mihitsy lay Andriamanitra fitiavana ianao no atononay te laza aminao zay Andriamanitra tsy hainay ny mity tsy hainay ny mity anao fa mangataka izay arotsay aty amponay ny fitiavanao ilay fitiavanao zay nitiavanao an Jesosy Kristy ilay fitiavan Jesosy Kristy aoka ameny ny fonay ianao Jesosy maty ho anay satria tia anay ianao Jesosy natao sorona satria tia anay ianao nisolo toerana anay ianao izay mpanota no tokony hiara ny fahatezeran'Andriamanitra fa noho ny alehibe ny fitiavanao dia ianao niditra teo anelanelany ka niaran' zany fahatezeran'Andriamanitra zany. Ankehitriny zay tena mangataka aminao aoka tompo izany fitiavanao zany ho lalipaka ao am-ponay ka rehefa hijery ny zavatra hitan'ny masonay zay dia afaka ilaza hoe tsy misy atakalonay ny fitiavan Jesosy Kristy ary afaka hiteny tahaka ny Paoly koa zay hoe amin'izany rehetrarehetra zany dia tsy misy afaka hampisaraka anay amin'ny fitiavan Jesosy Kristy. Andriamanitra izany no angatahanay raha tsy ianao no manampy anay mba hitiavanay ianao dia tsy hainay satria ny fitiavanay olombelona dia mora levina fa ilay fitiavanao Andriamanitra tsy levina mandrakizay ilay fitiavanao mahari-po sady mora fanahy dia te hianatra aminao zay Andriamanitra ka ampio izay tompo ho tia ny teninao ampio zay ho tia vavaka ampio zay ho tia mankatoanao ary tahaka izany ihany koa tsy hainay ny mitia ny namanay tsy hainay ny mitia ny olona hitany masonay indraindray raha fa miteny azy zay hoe tianay reny olona reny dia indraindray fitiavana mila tompony fitiavana mila takalony fa Andriamanitra ilay fitiavanao tsy mba misy tsy mila takalony tsy nitady takalona tamin'inona ianao fa nanolotra ny tenanao ianao matsiaro ilay teninao zay Jesosy Kristy hoe tsy misy fitiavana lehibe no zao dia manolotra ny ainy mba hamonjy ny sakaizany dia izahay Andriamanitra te hianatra avy aminao Jesosy Kristy ianao lay Andriamanitry ny famonjena lay Andriamanitry ny fitiavana lay Andriamanitra fitiavana
ianao no afaka hanampy anay mba hahatonga anay ho tia ny namanay eny ho tiana de zay fahavalona anay zay olona etretinay fa tsy mora tiavina azy ianao azany Andriamanitra ao naneo an'izany sary zany taminay naseonao zany ohatra izany ohatra velona izay zay tsy mora tiavina izay zay fahavalonao zay mpankahalanao zay mpiteny ratsy ianao kanefa dia no tiavinao izahay Andriamanitra de zahay te hianatra avy aminao mangataka zay ovay ny fonay mba ho afaka ho tia ho afaka ho hanana fonena ka tsy hangatsika tsy ho variana rehefa mahita olona ao anatina fahasahiranana fa ho taka anao Jesosy Kristy tena honena tena nanolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany izany fitiavana zany no vahaolana angatanay mba ho sitranonao ny tokantrano zay mikorotana ho sitranonao ny fifandraisan'ny mpivady zay marary tompo satria tsy ampy fitiavana mba ho sitranonao ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay mikorotana satria tsy ampy fitiavana ao anivon'ny mpiara-miasa eto amin'ny firenena variny zay mifanometsiny mifanilika mifanondro molotra mba mametsiny ny hafa kanefa tompo ny vahaolana ho anay rehetra na iza izay na iza dia miaina sy mitoetra ao anatin'ny fitiavanao mandrapiverinao Jesosy Kristy dia hiasa izay mba hitomba ao anatinay ny fitiavan'Andriamanitra anaiky hovanao zay anaiky amboarinao zay anaiky ho tefenao zay satria avy aminao ny fitiavana misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany amen. De zay indray ny fandaharantsika androany misaotra anao niaraka ny ombom-po tamin'ny vavaka nasandratra tamin'Andriamanitra izany manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo anao sy ny tokantranonao izahay hitoetra ao anatin'ny finoana ny fanantenana sy ny fitiavana isika rehetra ny anara ray sy zanaka ary fanahy masina amen. Rehefa miaraka minao ao rehefa miaino ny feo
feonao nanaty aliaza feny fiadanam-po ny masoandro mitsenay ny maraina feny fity satria manjaky anao Kristy mitoerao ao ampoky anao Jesosy ka hazava ny fiainako tontolo e mitoery anao mahefanirehitra mitoerao ao ampoky anao Jesosy ka hazava ny fiainako tontolo e mitoery anao ka hazava ny fiainako tontolo e mitoery anao Jesosy mitoery ao ampoky anao Jesosy ka hazava ny fiainako Salimitalarna Ritso fitiavana Kanzutami tami safu Nuna setina niditaku Enitsapa la fontane nirana vitenaku efa tsutra kini hadin saina